Ampifaliana tanteraka koa no iaonantsika amin'izao fotoana manokana handraisana fampahirezana avy amin'ny tenin'Andriamanitra izao. Andehantsika hanatanteraka vavaka alohan'ny hanombohantsika izany fotoana izany. Vavaka isika. Ray masina sy tsara indrindra ny an-danitro, aterinay ho anao ny dera, ny saotra, ny voninahitra mandaza izay anao hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Handray ny fampahirezana avy amin'ny teninao izay Tompo, kaoka ny fanahinao hiasa aty anatinay mba hamelombelona ho anay izany fanambarany ny teninao izany. Ny vavaka dia tononona amin'ny aratsinao Jesosy io. Amen. Ny toe-tsaina entina manompo an'Andriamanitra manatanteraka ny fiankofana no ho lesintsika amin'ity fotoana ity. Ny raha tao amin'ny fitinina amin'ny teny tsotra dia ilay teny nataon'i Jesosy tamin'ny namaliana fanontaniana n'ilay mpahay lalàna no entsika mamey ny valiteny. Araka ny bokin'ny Matthieu 12:20, Matthieu 12:20 ary ny andininy 7:30 ka hatramin'ny 7:30 no andraisantsika ny teny. Fa ny fariseo no nandre fa nampahasina ny sadoseo izy dia niangona. Ary ny anankiray tamin'ireo izay mpahay lalàna nanontany nakafana azy ka nanao hoe, mpampianatro, ny didy manahoana moa no lehibe ao amin'ny lalàna? Dia hoy Jesosy taminy, tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Izany ny didy lehibe sady voalohany. Ary ny faharoa izay tahaka azy ihany dia izao, tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Izany didy roa izany no iantonan'ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Ny tenin'Andriamanitra eto dia milaza amintsika fa ny toe-tsain'ny fitiavana no entina manatanteraka ny fivavahana sy ny fiankofana amin'Andriamanitra. Manana tombony lehibe ny amin'izany ny kristianina, satria ny fitiavana no mibaiko, ny fitiavana no manosika ho amin'ny fanatanterahana ny fiankofana amin'Andriamanitra. Tsy ny tahotra ny hoe ho very tsy ankasitrahan'Andriamanitra izany, tsy ny tahotra ny afo be, fa ny fahitana ny mahampamonjy, ny fahitana ny mahapahary an'Andriamanitra no manosika atsika hivavaka aminy. Tsy ho filan-javatra ihany koa, tsy ho an'ny tombontsoa manokana amin'izao fiainana izao, fa ny fahatsapana ny maizy an'Andriamanitra no antony anaovana ny fivavahana sy ny fiankofana aminy. Rehefa nanoratra ny bokin'ny mpitoroteny ny Solomona dia izao no amehezany ny fototry ny teny rehetra izay nolazainy. Mpitoroteny 12:20, ny andininy 7:30 sy ny 4:40. Ary rehefa re izany rehetra izany dia izao ny faran'ny teny: Andriamanitra no atahory ary ny didiny no tandremo, fa izany no tokony ataon'ny olona rehetra. Fa ny atao rehetra dia hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fitsarana ny zava-miafina rehetra, na ny soa na ny ratsy. Rehefa nandinika sy nanao fehiteny ny amin'ireo fanambarana rehetra ny mpitoroteny dia izy hoe izao ny faran'ny teny: Andriamanitra no atahory. Ny fivavahana zany dia ity fitiavana an'Andriamanitra ity, na ity hoe fatahorana ampanajana an'Andriamanitra ity no fototry ny fiorenan'ny fiankofantsika aminy. Zany hoe ny maizy an'Andriamanitra nanome ny aina sy ny fofinaina sy ny zavatra rehetra tena tsapatsika ary inotsika fa ny fiainantsika dia avy aminy, dia rarintsika raha manatanteraka ny fiankofana aminy. Tsy maika makany amin'ny hoe inona ny takiny,
fa hoe iza izy, inona no nataonao ahy, ary rehefa tsapatsika hoe izy inona no nataonao ahy, dia vokatray aho manatanteraka zay sitrany eo amin'ny fiainana. Zany ny fivavahana kristianina. Andriamanitra no atahory. Rehefa vita izay fahatserovana ny mahandriamanitra n'andriamanitra eo amin'ny toerany, eo amin'ny asany, eo amin'ny toerana misy azy, amin'ny toetra ny kanto sady mamindra fo, dia mahatsapa kosa sika hoe inona ary no aterak'izay, dia hoe ny didiny no tandremo. Ny fitandremana ny didy zany dia pirofo ny fahatsapana ny mahandriamanitra n'andriamanitra, ka ny olona mitandrina ny didy dia mahatsapa ny mahasoa an'andriamanitra sy ny fitsipony izay apetrany eo amin'ny fiainantsika. Ny Apokalipsy dia mbola miresaka sy manamafy izany teny nolazaina ato amin'ny mpitoriteny izany. Apokalipsy 4:20, ny 9, 9 sy ny 7 ihany no anazavantsika izany. Apokalipsy 4:20, ny 9, 9 sy ny 7. Ary etako fa indro misy anjely iray koa nanidina teo volanitra, nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra. Anjely dia mpitondra hafatra, ny fiangonana no mpitondra hafatra, ary ny hafatra dia ho an'ny firenena rehetra, ho an'ny firenena rehetra ambonin'ny tany, ho an'izay monina ambonin'ny tany. Ny firenena rehetra, ny samy hafa fiteny, ny olona rehetra. Zany hoe Andriamanitra zany dia mikendry ireo nomeny fofinaina mba hiankohaka aminy sy hivavaka aminy. Ary ny filazantsara izay omena azy ireo dia manana toetra anankiefatra araky ny 9:7. Lay filazantsara, inavy ireo toetra efatra voafoaka ao anatin'ny filazantsara. Ny toetra voalohany dia le hoe matahora an'Andriamanitra. Ny fitiavana an'Andriamanitra zany no foto-kevitra voalohany ny aingan'ny fiankofana sy ny fanompoana an'Andriamanitra. Io le nitenenina teo hoe apetraka amin'ny maizy azy Andriamanitra, apetraka amin'ny mampitsara, apetraka amin'ny mampamonjy, apetraka amin'ny matompo ny aina, apetraka amin'ny manam-pahefana sy mpanjaka, tompony tompo azy Andriamanitra, matahora. Ary ray fahalebiazan'Andriamanitra amin'ny toetrany sy ny anjara entiny eo amin'ny fiainana izay dia mandeha ny faharomana hoe ome voninahitra izy. Ataovy mifanandify amin'ny haja sy ny andraikitra ny voninahitra omena azy, ome voninahitra izy. Zany ny fivavahana kristianina. Ny fivavahana kristianina dia mametraka an'Andriamanitra eo amin'ny toerana ny mahandriamanitra an'Andriamanitra. Ny faharoa, ny fametrahana ny sitrapony, ny fanatanterahana izay arak'izay iriny ny fanomezam-boninahitra azy. Ny fahatelo dia lay hoe tonga ny andro fitsarana. Zany hoe efa miatra, efa amperiny mipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'ny fitsarana izy. Aoka zany ho fatatsika fa ny atao rehetra dia hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fitsarana ny zava-miafina. Ny teny efa mivakitsika tary am-pitoriteny izany. Ny fitsarana izany dia mampiavaka ihany koa ny fivavahana kristianina amin'ny fivavahana rehetra. Satria ny fivavahana rehetra moa dia mametraka fa Andriamanitra dia mpitsara. Ary ao aorianan'ny fitsarana dia ny zavatra fahaefatra izay apetraky ny fivavahana kristianina dia lay entina manapirofo ireo zavatra telo teo aloha, dia ny fiankofana. Ny voalohany fatahorana, ny faharoa ny fanomezana voninahitra, ny fahatelo Andriamanitra mpitsara, ary ny manamarika izay dia ny fiankofana. Dia aoka ary zany tsika anao fiankofana arak'izay mety indrindra. Inona ary ny fiankofana
izay mety indrindra araky ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fiankofana zay tian'Andriamanitra ho atsika dia hita sy voasoritra ao amin'ny bokin'ny Isaia 4:15. Isaia 4:15. Ny andininy voalohany ka hatramin'ny 7 no iresahan'ity mpaminany ity ny famendrihan'ny fiankofana amin'ilay nanao ny lanitra sy ny tany. Vakitsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Izao lazain'i Jehova, tandremo ny rariny ary manaova ny mariny, fa efa madiva ho tonga ny famonjeko ary efa iseho ny fahamarinako. Baiko anankiroa no raisina entindray dia hoe tandremo ny rariny, manaova ny mariny. Inona ary ny tombontsoa amin'ny fitandremana ny rariny sy fanaovana ny mariny? Ny andininy 2. Sambatra ny zanak'olombelona zay manao izany ary ny zanak'olona zay mitana izany. Ny olombelona sy ny olona dia isika no tiana resahana amin'izany. Sambatra isika. Ny tombontsoan'ny fanaovana ny mariny dia sambatra. Inona ary no miantoka ny fahasambarana? Ny tapany 7 amin'ny andininy 2 dia izay mitandrina ny sabata ka tsy manao azy tso masina. Dia izay mitandrina ny sabata ka tsy manao azy tso masina sady miaro ny tanany tsy hanao zay ratsy akory. Ireo zany no iantohana ho amin'ny fahasambarana. Matetika ihany koa dia eritreretin'ny olona hoe ny fanajana ny andro sabata 7 amin'ny herinandro na ny sabotsy amin'ny toninandro malagasy dia natokana ho an'ny jiosy tsy riavana, ho an'ny hafa firenena sy ny olona rehetra araky ny andininy 7. Ary ao ka ny hafa firenena zay efa manaiky ho an'i Jehova, tsy hanao hoe esorin'i Jehova tsy ho isan'ny olony tokoa ao. Zany hoe ity fiankofana voatendry ho amin'ny sabata ity dia ho an'ny firenena rehetra. Ny andininy 9 ihany koa dia mbola miverina izany. Ahoana no azahoana manamboatra ny tena fiainantsika ifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra? Dia mamaly izany ny Efesiana 2:2 ny andininy 9 ka hatramin'ny ny andininy 9 ka hatramin'ny 10. Efesiana 2:2 ny andininy 9 ka hatramin'ny 10. Ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy, ireo no mamolavolantsika hitandrina ny didin'Andriamanitra. Efesiana 2:2 ny andininy 9 sy ny 10. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo hatrany ny tenin'Andriamanitra. Fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Zany hoe na ny finoana na ny fahasoavana dia fanomezana avy amin'Andriamanitra izany. Tsy avy amin'ny asatsika, tsy avy amin'ny fitandremana ny didy ataotsika, ny famonjenantsika, fa avy amin'ny fahasoavana omen'Andriamanitra amin'ny finoana. Ny andininy 10 fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra raha teo mba handehanantsika eo aminy. Zany hoe ny fahasoavana izany dia manamboatra atsika, mamorona atsika hanao asa tsara. Ny fahasoavana voaforona tao amin'ny Jesosy Kristy mba hanao asa tsara. Rehefa novonjen'ny fahasoavana isika dia mandeha manatanteraka zay takin'ny lalàna, takin'ny Andriamanitra araka ny sitrapony ho atsika. Andriamanitra ne hitaiza sy kolokoloantsika mba hananantsika izany toe-tsain'ny fiankofana madio sy ankasitrahan'Andriamanitra izany dia ny mandeha amin'ny fahatsapana fa tiatsika Andriamanitra, novonjeny isika, nomeny ny fahasoavana, nomeny ny finoana, ary avy eo tsika mandeha miankohaka manaja izay sitrany. Amen. Mandeha tsika hanao vavaka ho fian'izany tenin'Andriamanitra izany. Ry Jehova tomponay o, misaotra anao izahay noho ny teninao masina izay mitaizanay ho amin'ny fivavahana ankasitrahanao. Ampio izahay mba hanaiky ho tarihanao. Ampio izahay mba hanaiky velona amin'ny fahamarinanao. Ny fitiavananao amin'ny fonay
rehetra, ny sainay rehetra, ny herinay rehetra no tianao hivelomanay. Ka aoka tompo malalo, tsy andeha amin'ny herinay zahay fa ny fanahinao masina no hiasa amolavolanay, anamboatranay handeha araka izany sitraponao izany. Misaotra tompo malalo fa mamaly ny vavaka ianao ary mampandeha anay ho amin'ny fahamarinanao. Misaotra tompo. Amen.